Raha araka ny lalàna mifehy ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna dia 3 volana farafahatarany aoriany namoa ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ny valim-pifidianana no mamoaka ny didy farany ny filakevim-panjakana izany hoe ny 7 aprily. Manana 2 volana noho izany ireo te hampiakatra ny raharaha anaovana fangatahana fandravana didy eo anivon'ity rafi-pitsarana ity. Misy ato taratasy 7 mbola tsy tonga eto am-pelantananay kanefa miandry ny fahatokavandreo dia itotaly zany reo 920 sy 300 zay zany atreto ny dossier eo am-pelantanan'ny filakevim-panjakana rehefa tonga somatsara amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro ambony aro ato taratasy ny anivon'ny tribunal administratif reo. Ho an'Antananarivo manokana dia misy 120 ireo atota taratasy voaray ka ny 170 amin'ireo dia mahakasika ny faritra Analamanga. Tsy misy ny didy tsy azo ivalozana fa afaka mampiakatra ny raharaha eo anivon'ny filakevim-panjakana ireo izay tsy afa-po tamin'ny valim-pifidianana navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Fa le fandravana didy tsy iverina hitantara ny zavatra nitranga teo fa le didy navoaka ny tribunal administratif iny no kiarina hoe nisy violation de la loi ve izy sa nisy contradiction tanatin'ny zavatra navoaka tao. Dia tsy misy tsony zany le hoe didy tsy azo ivalozana fa afaka mbola mametraka fitarainana, mbola afaka mangataka fandravana didy ny olo-pirenena anankiray mandeha mankany amin'ny conseil d'état na ny filakevim-panjakana rehefa tsy afa-po izy. Raha ny teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra ohatra dia nanambara ny kandida avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara Rina Andriamasinoro izay faharoa tamin'ny fividianana ben'ny tanàna ny 17 novambra 2024 fa nampiakatra ny raharaha eny anivon'ny filakevim-panjakana izy ireo. Tsy manakana ny ben'ny tanàna izay efa miasa anohy ny andraikiny anefa izany. Tsy mampiato ny fampiarana ny didim-pitsarana tany amin'ny ambaratonga voalohany na ny tribunal administratif ny fanaovana fampakarana. Dikan'izany dia tsotra mbola miasa somatsara avokoa ianareo ben'ny tanàna rehetra, ianareo filakevitsy ny tanàna rehetra miasa tsara avokoa, miandra-pahatonina ny vokatry ny fitsarana ataon'ny filakevim-panjakana, na izy mandravy le didim-pitsarana na izy milaza tsy mitombona dia dikan'izay manamafy ilay didim-pitsarana tany fitsarana ambaratonga voalohany, na izy milaza fa averina koa ny fifidianana. Na dia eo azy izany fampiakarana ny raharaha nataony avy amin'ny kandida ny antoko-tima izany dia nilaza kosa ny avy amin'ny ekipan'ny ben'ny tanàna Amperinasa fa miandry ampitoniny izay valim-pitsarana farany izy ireo mitohy hatrany ny asa ho an'ireto farany.